ny olona ny faharatsiana. Izany lohahevitra izany no amaranantsika ny herinandro ny arahana izay anasako anao indray androany. Miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako faly tena lazaiko anareo fa hitako avokoa reny fanarahanareo an'ireny fandaharana ireny tsapanay dia maneho ny hafaliana ary ny firarian-tsoa dia hitondra soa ho anao sy ny ankohonanao an'izy ireny ka dia manasanao an-trano mba hanjotsy tapaka ny fandaharantsika miaraba anao miaraba ny tsirairay avy andeha hiaraka hivavaka indray isika. Andriamanitra rainay eo misaotra anao izahay fa afaka mamarana ny tontolo herinandronay amin'ny alalan'ny fandiniana an-trano ny teninao. Ankehitriny ary ampitoira ty anatinay ny fanaina masina mba hitaridalana anay ary ampanalaviro anay ny mety ho asany ratsy rehetra aoka amididina anay kosa ny fitahiana sy ny fahasoavanao. Anaran'i Jesosy, amen. Ny olana ny faharatsiana, tena misy ny ratsy, tena misy ny fahoriana, tena misy ny faharatsiana. Mety eritreritra angamba ianao miteny manao hoe karaha Andriamanitra fitiavana Andriamanitra, nahoana no avelany isy zany? Ary mpiara-midinika namana, Andriamanitra fitiavana ny Andriamanitsika. Tsy avy aminy ny faharatsiana. Fa ilay Andriamanitra ivavahantsika, izy ny mpanomeny zava-tsoa rehetra ary ianao io efa nomeny an'izany zava-tsoa izany. Aoka mpahery anao izany. Izao no voalaza. Ao amin'ny Apokalipsy 4:24 fa mivakitsika tao anatin'ny herinandro ihany izany. Ozy hoe ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitaraina na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Izany no fanantenana iombona antsika. Izany no andrandraina tsy ho ela intsony. Na dia misy aza ireo olana sy faharatsiana resantsika ny herinandro dia tiana ny ilazana amintsika ary mahafinaritra fa tsy olombelona no miteny ale teny fa Andriamanitra ho fafany ny ranomaso rehetra. Izany hoe ho foana ny faharatsiana. Noho ny fahendren'Andriamanitra lalina izay nananany dia noroahana ny ala tany an-danitra Losifera fa tsy naringana. Fantatsika tsara fa Losifera ilay anjely izay niodina tamin'Andriamanitra. Tsy naringan'Andriamanitra izy fa noho ny fahendrena lalina izay nanan'Andriamanitra dia noroahana izy. Ny antony manko dia izao, mbola nanantena Andriamanitra sao mba ahita fankatoavana vokatry ny fitiavany ihany i Losifera. Ny fatokina matsy no tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny zanany izay mahita ny vokatry ny fahatsaram-panan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Ny fatokina raha avy hatrany mantsy dia nolona ivon'Andriamanitra Satana. Raha vao nanota azon'Andriamanitra natao izany. Tsy misy masaka n'Andriamanitra tsy tanteraka an'izany. Fa raha toa ka izany nataon'Andriamanitra tamin'ny voalohany dia tsy ho takatry ireo mponina any an-danitra ny momba ny fahamarinana sy ny fitiavan'Andriamanitra. Satria tsy fantatr' izy ireo ny tena toetra ny ota sy ny vokatra aterina toka ny fongorana teo izy. Raha toa ka nofongorana avy hatrany tsy ho isan'ny velona ilay anjely mpikomy dia lanjary maro ny manompo an'Andriamanitra amin'ny lalan-tahotra fa tsy amin'ny fitiavana. Andriamanitra dia miantso antsika mba hanompo azy amin'ny fitiavana. Ka raha miantso anao izy dia miantso anao amin'ny fitiavana. Tsy manery Andriamanitra ve tsy maintsy manompo azy ianao fa amin'ny fitiavana. Raha toa ka nofongorana tany am-beolohany ilay anjely mpikomy sy ireo niara-dia taminy vitan'Andriamanitra izany satria Andriamanitra no mpahary zavatra rehetra rehetra. Tsy misy manana hery mihoatra an'Andriamanitra.
raha tokony fongoran'Andriamanitra hatrany Satana dia na izaza dia mitahotra ny anipoko an'Andriamanitra fa andreo fongorany koa fa tsy izany fa natsain'Andriamanitra nompo azy isika amin'ny fitiavana. Ary zay mantsy ny olana faharatsiana. Ny olana faharatsiana dia manjary mitaona ny olona tsy hanompo an'Andriamanitra amin'ny fitiavana. Ry mpiara-midinika namana isany ny fihodinan'ny Satana, ny fikomian'ny Satana dia tokony ahitany zao tontolo izao lesona amin'ny taranaka maro fandimby. Aka ho vavolombelona manak'izay manambara ny toetra ny fahotana sy ny vokatra mahatsiravina teraka izany fahotana izany. Ratsy ny ratsy. Ratsy ny fahotana. Ary zay nahatonga ny Paoly ilaza manao hoe fa fahafatesana no tambony ota. Vokatra mahatsiravina no ateraky ny faharatsiana sy ny fahotana. Fa soa ihany va hoe fa fahasoavana kosa no men'Andriamanitra ho an'izay dia azy. Ary zay no nahatonga an'Andriamanitra iteny amin'ny apôstôly Jaune ka nilazany ilay fiahitana tao amin'y Patmosy fa ho avy ny fotoana izay efarana ny faharatsiana ho fafany ranomaso rehetra amin'ny masony. Mbola mirotsaka ve ny ranomasonao androany? Ho fafany zany. Tsy hisy fahafatesana intsony. Mandeha mamaky lohasalika ny fahafatesana ve ny fiainantsika amin'izao ora izao? Mitambesatra ny rao mita atao noho ny alahelo. Tsy hisy intsony zany ray androany. Mbola mitaintaina ve ianao, manaintaina marary, mitaraina isan'andro isan'andro. Tsy hisy intsony izany. Ho avy zany, dikan'izany, ho foana ny ratsy, ary tsy isika olombelona nanafoana ny faharatsiana, fa Andriamanitra. Dia hoy izy hoe amin'izay fotoana izay efa lasa ny zavatra taloha. Koa androany ary, ny fiarovana mandrakizay ho antsika, ny vahaolana omen'Andriamanitra antsika, dia ny anaiky izany teny fikasana izany. Zao ny voalaza ny amin'ny 15, eo amin'ny 2:20. Ary hoy ilay mipetraka ambony seza fiandrianana, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ho avaozan'Andriamanitra ny tontolo manodidina ny fiainantsara. Ho avaozan'Andriamanitra ny fiainanao. Indro avaoziko ny zavatra rehetra. Dia hoy izy, ary koa izy, soraty fa matoky sy marina ireo teny ireo, tsy mandainga ireo teny ireo. Mitoetra ireo. Fombanao an'i Andriamanitra, ampahiry ianao izy. Ka na misy fahoriana aza, na misy toe-javatra sarotra aza lalovanao, matokia an'Andriamanitra. Fa ny fahorintsika ankehitriny tsy azontsika oharina amin'ilay be voninahitra izay omena sy manotompo anao. Tompo aniombanao, misaotra anao tamin'ny fiarahana ny herinandro ity, ary raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola manasa anao indray hiaraka indray tsika ny amin'ny herinandro manaraka. Andao harivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misaotra anao izahay fa naharitra hatramin'ny farany tamin'ny fiarahana tamin'ity fandiniana ny teninao ity. Nanana teny fikasana nomenao anay izahay androany. Ingany ireny teny ireny mba hampitraka anay. Ka na misy olana aza, na misy zava-tsy sarotra izay oloanay, dia aoka ny teny fikasana kosa no fikirinay ka hampitraka anay, hampahery anay. Dia mitahia izao mpiaino izao, mitahia ny ankohonana, mitahia ny tokantranony, mitahia izay mahakasika azy, mitahia ny asany, mitahia ny fianarany, mitahia ny fahasalamany, ny fivelomany rehetra. Tompo malalo, aoka tsy ho fantiantoka ho anazy ny fiarahana teto, fa hitondra fitahiana sy fahampahirezana kosa. Dia omba azy ianao, omba anay tsirairay avy any ianao, ny vavaka tonominay sainga tamin'ny amin'ara Jesosy.